Est-ce que tu veux le louer?
eto miara mikorana miara manty ihany koa zany. Androany moa zany dia fankalazana ny fahatelo taonany ny orenany fiangonana farany voninahitra eto Madagasikara izay nanomboka teto Mahajanga izany. Fotoana lehibe ifaliana hanomezana voninahitra n'Andriamanitra, tena hoe tsy hanaovantsika fombafomba fa anehoantsika fifaliana avy ao anaty ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena ny fanahintsika nahatonga antsika olom-baovao olom-bovonjy toy izao. Nanomana lanitra ho antsika izy ary misy seza fiandianana miandry antsika tsirairay avy rehetra izay manana an Jesosy any an-danitra. Ka hosatantsika amin'ny fifaliana ety an-tany ny fifaliantsika rehefa tonga any amintsika. Misy fiaraha-misakafo ihany koa rehefa tonga any an-danitra antsika dia ny androany zany dia tandindo ny zavatra ho avy dia mitondra fankasitrahana antsika tsirairay na mpiray fanantenana efa atao amin'ny fiangonana zany na fianakaviana mpiray fanantenana avy any amin'ny fiangonana rahavavy eny fa na mbola tsy mivavaka azy ianao dia faly zay fankahita tava aminao eto amin'ity anio ity. Ny angatahako aminao dia aza mihafahafa androany. Eny fa na olona tsy fantatrao aza eo akaikinao dia afaka mikorana aminy ianao satria tena fiaraha mikorana androany. Fiaraha faly androany, fiaraha mandihy. Azo atao tsara ny mandihy ho an'Andriamanitra. Salamo 5:1 no milaza hoe idirahan'i Jehova amin'ny amponga tapaka sy ny dihy. Azo atao tsara ny miorakoraka, azo atao tsara ny mitehaka. Mety ho zay hoe ohatra ny baly izany. Tandikio fa ny fifaliana sy ny dihy dia ny zanak'Andriamanitra no tompony isika ny mendrika anao izany satria nivonjen'Andriamanitra isika. Fa ny mpisotro toaka sy ny mpijangajanga tsisy antony tokony handihy zany satria lalana mankany amin'ny elon'ny lalany. Telo taona ny atrehana ady, telo taona ny atrehana fanoerana, telo taona ny aretana famonjena, telo taona ny ainana tao anatin'ny fiaviana, telo taona nandalovana fitsapana maro, telo taona ihany koa nefa nanehoanao
Amfatelo taona an'izao fiangonan'Andriamanitra izao. Tadidio fa araky ny avatra nampitondrain'Andriamanitra ny lelany Pasteur Rodolphe Omaly fa zao fiangonana zao dia tahaka ny klinika ny marary dia tonga eo sotran'Andriamanitra. Inona olana tonga eo mody vaolana foana amin'ny anaran'i Jesosy ka isan'andro zay mafarana ny feonay dia le androany mba mampiditra andray amin'ny anarany. Amen. Androany zany mba sisina kreskenay le akasitrana manokana ihany keo ny mpiara-miasa zay anisan'ny tia zao fiangonan'Andriamanitra zao nanao surprise azao mofomamy zao. Zao moa zany dia tsy fiangonana mikarakara zao fa misy kasian'Andriamanitra aminareo reo dia manome an'izao hoan'izao. Zany io tena faly. Raha zay tokony hiara makina mofona tahaka ny lapanao satria finanana natonga ota voalohany teto tany dia finanana zavatra anankiray fa tonga ianao Jesosy nanala ny ota dia ozy ianao hoe mirakona io tena fisotro amin'ny mofona tena finanana hanina ny natonga fahotana hanina ny natonga fiainana amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta. Androany zay ilay araka naorin'Andriamanitra atao amin'ny fiangonana zany. Dia misy ho atao mpiara-miasa atao moa ny vadiko an'izay mbola tsy mafantatra anankiray ihany izy dia rehetra zareo zay rehetrarehetra niaraka mampiaona foarano fa zay vady fotsiny le amitsikoso mary kelikely nefa tsy maninona matabaka eo alamo maza mety foana rehefa mipoko ty dia mitiaka mafipetsika sady manapoko afika ihany keo. Akinareo izy manakona ny zavatra. Rano Jesosy manadio ny fanahy ny mpalota vaky balina ny fanahy ny mpalota tonga amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Izao telo taona zao fa telo taona zao dia manala ny olona amin'ny henatra sy ny latsa Andriamanitra ametraka amin'io voninahitra. Isan'isa ihany koa anahana ny olona kosa iomen'Andriamanitra possibilité amerenana ny volany olona. Isan'isa momba dia miteraka amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Zay maniry tokantrano dia ho avy eto amin'ny antsika bitra ifete maniaza. Isan'isa ihany koa manana aretina na izanaiza toerana misy azy dia sotranin'i Jesosy izy androany io. Raha misy zanakao mbola tsy tafiditra nianatra na nanana ny sekoly vola ianao nianatra fotsiny izy nefa mbola tsy tamy droit amin'ny herinandro dia hanome possibilité Andriamanitra. Zany natao hoe tondraka. Ny pasteur rehetra izy miaraka amin'ito
Saola zay. Efa nanosika izy Jehova ho mpanapaka ilovany. Androany koa dia mitsodrananao ny fiainanao eto an-tany amin'ny alalan'ity mofo tapahany ity dia tahaka ny anapahana ity manapahatsika ihany koa amin'ny lovantsika eto amin'ity tany ity. Rehefa manapaka dia miaro amin'tentsika hoe manomboka zay dia manapaka ny lovanay. Isa matelo manomboka zay dia manapaka ny lovanay. Araka taminay sy namombanay fahasoavanao dia tiantsika mahery teto amin'ity toerana ity nanasoanay ianao nitanay ary nafifaly anay raha loatra tompo raha niberanao zay satria tsy tambisainany ny soa ataonao eo amin'ny fiainanay. Mankasiraka ny amin'ny zotompona pereko tompo tsirairay avy nafizan'ny fotoana nafizan'ny vola nafizan'ny tokantaniny ny arahany mifaly teto amin'ny fanatrianao androany alina. Mankasiraka Jesosy dia samy hotahino ny tsirairay avy raha ivoaka eto izy samy ampininao izy zay voninahitra sy fivaliana ny hetsika teto amin'ity toerana ity Est-ce que tu veux